Teto amin'ny Magorombodsona amin'ny Tomasina no fampitaona ireo solombavambahoaka avy amin'ny vondrony firaisakina sy ny mpanohitra no nanao ny fanambaran'izy ireo manoloana ny famotehana ny fandrarana malagasy toy ny orinasa Mana ao anatin'ny porony Tomasina araka ny fanazavana izay nentiny izy ireo. Eto zay dia milaza satria manoloana izany toe-javatra rehetra zany dia misy ny tsy fahanarahana-dalàna ary itsika dia ao anatin'ny ataontsika hoe firenena tahan-dalàna état de droit ka ny olona rehetra zany dia tsy maintsy manaraka lalàna satria eo ambanin'ny lalàna avokoa zany ny olona rehetra. Ny olana nanana problème juridika zany raha par rapport amin'ny SPAT no jerena dia hoe manana didim-pitsarana ny SPAT miordonné ny enlèvement sy ny expulsion antika ao amin'ny porony Tomasina. Fa azadino dia anao teo manontany an'ilay resaka feuille de route fa misy io feuille de route io zay efa zara lalàna zany tafiditra ao anaty antsika hoe ordonnancement juridique ny lalàna malagasy na droit positif malagasy arak'ilay lalàna na loi 2011-014 du 28 décembre 2011. Vokatra zay satria anao manontany antoko sy andininy dia tsy maintsy manatanteraka anio accord de Maputo sy ny feuille de route io daholo ireo parti signataire ary tsy vitan'ny parti signataire satria efa lasa lalàna izy raha nijanona tao amin'ny accord politique izy dia ireo parti politique nanao soniza no engagé ao anatin'ilay izy fa rehefa lasa lalàna izy dia lasa manana caractère général et impersonnel dia mbola misy ihany koa ny hoe obligatoire ka izay zavatra resahako zay zany dia tsy misy ambonin'ny lalàna ao anatin'ny firenena mandala ny ara-dalàna ny atao hoe état de droit. Isany voaresaka teto ihany koa moa ny momba ny feuille de route. Amin'izao fotoana izao tsika miresaka an'ilay tsy fanatanterahana ny ampahany betsaka amin'ny feuille de route io zay le hoe izay nahitan'ny fitondra fanjakana amin'izao fotoana tombotsoa ihany no tanterahany fa zay manelingely azy na zay ahafahana mamotika ny fiainan'ny malagasy sasany dia novainy azy nofoanany azy ny andininy sasany ao anatin'izany feuille de route zany izay araka ny voalazako teo fifanarahana iraisam-pirenena io tsy azona lalàna tsotra ao anatina firenena anankiray atao ny manavoana azy. Eo zany rehefa miresaka an'izay tsy fanatanterahana amin'ny andininy rehetra zay voalaza ao anatin'ilay feuille de route zay tsika dia miverina makany amin'ny SADC izay niany fanaovana soni azy zay namory ireo mpanao soni rehetrarehetra miverina makany tsika milaza hoe ity zavatra ity ange ianareo no niany fa fikarakarana ty ianareo no nandrafitra an'ity ao anatin'ilay feuille de route dia misy andininy milaza mihitsy hoe mbola manana anjara andraikitra amin'ny fanaraha-maso ny fampiarana ny feuille de route io SADC. Zany hoe zay ny antony iverenana amin'ny SADC nisy dingana maromaro efa natao. Ankoatr'izay moa dia nitondran'ny mpanao gazety fanontaniana ihany koa ny fiainana ity antoko tiako Madagasikara ity amin'ny ankapobeny. Mahakasika ny antoko tiako Madagasikara, ny antoko politika dia tsy natao atsanga, ny antoko politika dia tsy nahatsangana fotsiny hiatrika fifidianana fa ny antoko politika dia manabe ny olom-pirenena rehetra mifandresy lahatra ary ny antoko politika dia manabe ihany koa ny mpanaradia zany. Tapitra iny ny fifidianana manana olom-baofidy maro ny antoko politika ny antoko timina ao anatin'ny fanomezana fiofanana zay zao ny mpanaradia rehetra indrindra moa ny olom-baofidy sy mitarika ny antoko timina isaky ny distrika zany sy ny commune dia mizotra manao an'izay zay ankehitriny. Miomana ny antoko politika, miomana ny antoko timina satria ny zavatra misy eto amin'ny firenena tsy azo tsy hita zao crise politique zao, crise sociale zao tsy fantatritsika ny avoaka ny ampitso tsy maintsy miomana ao anatin'izay ny antoko politika ny antoko timina ary zay no mahatonga anay midina ity fotony ohatr' zao manazava ny sain'ny mpanaradia rehetrarehetra ary miezaka amin'ny fandresy lahatra koa inona ny adidy tsy andraikitra tahakina amintsika amin'ny mampitarika politika atsika sy amin'ny mampanaradia atsika ihany koa eo anivon'ny firenena sy eo anivon'ny fiarahamonina.